Ery tokolasy tokovavy ampifaliana trano no hiara-manantsika rehetra manatrika etona ato anatin'ity ady-hevitra androany ity ho antsika rehetra manatrika izany arabana ihany koa isika rehetra any tokantrano izay manaraka izao fandarana manokana izay vokarina izao anisany horesahana ato anatin'ny fandarana isin'ny ady-hevitra ny loha-hevitra lehibe inona no mazava-dehibe ny fampandraisana anjara ny rehetra ao anatin'ny fitantanana ny sekoly eo amin'ny tontolo ny fanabeazana fototra io no loha-hevitra lehibe androany akoatran'izay ny loha-hevitry ny lobary andasy fanabeazana fototra tsara kalitao inona ny zava-misy ankehitriny sy ny amin'ny fanamby atrehana amin'izany sy ny tanjon'ny tetikasa skono ny fanabeazana fototra tsara tantana ny faharombonan'ny olom-pirenena fanabeazana amin'ny fandraisana andraikitra fanaramaso ny fitantanana ny tolotry ny fanabeazana fanamafisana ny fahaiza-manao sy fiarametina amin'ny famahana olana andray anjara mity ady-hevitra ity andriamatoa andrianolanina jery tany ny fanabeazana fototra sy ny fibeazana ny zazamadinika mandrositoko akoatran'izay ny vahintsika faharoa andriamatoa Rabesandratana Paul lehibe ny sampandraraha misana ny fanampiana sy ny fitarian-dalana ny sekoly horesika manaraka kosa n'izao fotoan'izao andriamatoa Andriamoraniaina Arzona mpitantana ny tetikasa skor ary ny vahintsika faefatra ho amin'ity androany ity andriamatoa Biala Donazian filohan'ny vondry ny fikambanana Fefy Morilava etona dia aternatra ny araba ho anareo efatra amin'ny lalamianaka tonga mivahiny ato anatin'izao fandarana arahina ady-hevitra eto amin'ny fahitalavitra izao tsehivisika trano fa ny loha-hevitry ny lobary andasy ho an'ny androany fanabeazana fototra tsara kalitao inona ny zava-misy ankehitriny sy ny fanamby atrehina amin'izany irosotsika avetrany ny fandarana androany araka izay loha-hevitra izay moa no hoe fanabeazana fototra tsara kalitao inona ny zava-misy ankehitriny sy ny fanamby atrehina mitodika avetrany eo amin'nivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fanontaniana ipetraka voalohany efa mipetraka tokoa ve izany hoe fanabeazana fototra tsara kalitao eto Madagasikara izany asika tanafika rehetrarehetra vavaka tanapa ihany koa zareo ao atoan'ny sokoro manaraba ny sotenan'ny ray aman-dreny mpianatra sy ny mpianatra eto Madagasikara izay amin'izao fotoan'izao fanabeazana fototra tsara kalitao izay reo no fanontaniana hoe fampipetraka tokoa ve izy raha eo anivon'ny fanabeazam-pirenena dia ny kalitao dia isan'ny lahara-pahamehana voalohany mba azahoana ny fanabeazana tsara kalitao dia misy ny atao hoe lahara-pahamehana dia mizara telo natony voka-telo zany dia ny anankiray moa zany dia fampidirana ny ankizy ampianarana zay dia ataony tsy nydakatsika teny vahiny azy satria tsy hainao afantarana be somarazy na le hoe axe ampidirana zany mpianatra any ampianarana ahafahana mampiditra mpianatra any ampianarana dia misy ny fotodrafitrasa atao izay mahatonga ny fitondram-panjakana manao an'ireny sekoly manara-penitra rehetrarehetra reny fizarana ny kit skolera fanaovana ny resaka santé skolera fanaovana ny kisekoly izay zany dia tafiditra ao anatin'ny aksedôly fanaovana ny fizarana ny bablio amin'ny anankiray dia tsara kalitao koa dia mba ifanabeazana izy rehefa mivoaka ny trano fianarana izy ifanabeazana rehefa anatin'ny trano fianarana izy dia fampianarana tsisy afa-tsy ilay mpampianatra sy ilay mpianatra ny hoe dia mpampianatra
fampianarana zany io. Dia ao anatin'izay fampianarana sy fanabeazana tsara tamin'itao zay koa dia hitantsika angambany fa misy ny fandraisana an'ireo mpampianatra. Ao anatin'izay fanatsarana ny kalitao zay dia rehefa raisina ny mpampianatra dia omena fiofanana eo anivon'ny CRNFP na ilay ivon-toeram-piofanana mpampianatra dia misy 5,400 zany ireo mpampianatra mahazo fiofanana amin'ny tolotra samihafa. Inona ilay tolotra samihafa? Misy ireo ilay tonga dia manao fifaninanana dia miditra ao anatin'ny ivon-toeram-piofanana. Misy ireo mijanona eny amin'ny sekoly dia eny izy nomena n'ilay fiofanana zay ilay miaraka amin'ilay tetikasa fatelo. Dia efa mipetraka koa moa zany zao no fampiatrahana ny hoe tambanjotra ny mpampianatra, izany hoe ny mpampianatra no mifampiofana. Ary ny anankiray moa dia hitantsika ho an'ny mpampianatra izay efa hoe tranainy dia misy ilay atao hoe F4 na journée pédagogique. Io zany dia ao anatin'ny tetikasa ho fanatsarana. Ary io zany zao ny ministeran'ny fampianarana izay nidina hevitra hoe mba tsy ho lasa fatao fotsiny, fahazarana fotsiny, fa hoe inona marina no atao anatin'ilay journée pédagogique io. Satria tsika zany zao dia miditra ao anatin'ilay fanatsarana ihany koa, tsy fanovana ilay réforme fa ny zavatra efa misy no entina hiatsara. Satria inona no mitaky an'izay dia misy fivoarana ara-tsosialy, misy fivoarana ara-ekônomika, ary misy fivoarana ara-teknôlôjia. Tsika zao ny aina tao anatin'ny Covid fa niezaka ministeran'ny fampianarana nandray izay tapitsika ireny fa nisy ihany ny lesona ndraikina avao amin'ireny rehefa avy eo dia misy zany ny zavatra omenan'ny mpampianatra. Eo moa zany ny farany ngezabe hitantsika eny dia ny famoahana n'ilay lalàna mifehy ny rafitry ny fanabeazana eto Madagasikara na les lois d'orientation en système éducatif. Dia ireny efa mitarika ny fanatsarana ny fandaharam-pampianarana ny programme scolaire dia mitondra makany amin'ilay resaka sisy ny sary teo. Ary ny farany dia ndray dia tena zavatra ngeza indrindra dia ny resaka fitantanana, fanatsarana ny fitantanana atraty amin'ny faritra ambony indrindrany aty amin'ny ministère FIB io izay fa isan'ny fanatsarana izay miaraka amin'ny ramatoa minisitra dia nametraka n'ilay direction ny atao hoe audit et contrôle. Io audit et contrôle io dia manara-maso ny fomba fitantanana na aty amin'ny FIB na eny amin'ny rafitra, eny amin'ny draine sy ny sisiko, na eny amin'ny zapy, na aty amin'ny sekoly. Fa izay fanatsarana fitantanana izay tsy natao hoe ny ministera fotsiny fa isorana ny tetikasa skoly moa dia miaraka aminay amin'izany, indrindra ilay hoe fitantanana mangarahara, fanatsarana fitantanana dia misy fiofanana, misy koa tetikasa anankiray hoe rindra izay raha zareo amin'ny rehetrarehetra. Raha fitimiko zany dia hoe makaizantsika amin'ilay fanatsarana fanabeazana dia efa ao anatiny ary tsy resaka hoe ambony-latabatra fanatsarana fefa mandeha makany amin'ilay fanatsarana zany. Ao anatin'izay moa zany tsy maintsy misy ny atao hoe ny fitaovana ny olona dia arak'izay ny anaovana ny tetim-pivoarana amin'ilay fanatsarana ny fanabeazana. Efa natsitsika sahady tao anatin'izay vatenao izay moa ny mahakasika ny hoe fametrahana ny fefy ny casse-école ilay ireny sekoly mpanjakana ireny. Ny fefy faharebolezaka ho fombiaza ny fanabeazana ny fotsiny azahoana tokoa no mety hoe fametrahana an'izay fefy izay efa misy avokoa ve ny sekoly mpanjakana rehetra eto Madagasikara. Dia mbola mamerina ny araba ho antsika manatrika rehetra na ny ato anaty efitrano na ny manatrika ny fahitalavitra. Famalina rehetrany ny fanontaniana ty hoe aza aiza tokoa fefy efa misy avokoa hoe raha Madagasikara. Alohan'ny hamalina an'izay amba dia tsara no tenenao kely fotsiny
hoe fa maninona moa misy fify ny natonga ny fify zany dia misy raha zavaitsika dia misy antony zava-mitranga anankitelo lehibe tao nivon'ny ministera no nandrosika ministera nangana zany fify zany nisy tetikaza zay teo hoe misy tsona hoe formation de gestion à la base zany io zany formation namieny ministera ny olona teny amin'ny fotony amin'ny fitantanana fotsiny fa mbola nefa ny teny izy hoe à la base fa tsy napiditra communauté zay zany zava-misy iray taloha dia ny faharoa nisy an'ilay tetikaza zay koa hoe contrat programme pour la réussite scolaire io koa zany dia nangalana hevitra zavatra tsara tao anatin'io zavatra tsara tao anatin'io dia mifampandraisana ny olona ny fotony sahady ho an'ireny fahombiazany sekoly dia ny fahatelo farany moa zany dia zavatra nienan'ny teonivony sekoly misy nisy le fikambanana talohan'ny fify zany dia antsoina hoe fafy fafy io zany dia rehefa nitiniena tao anatin'io dia sy fomba nitantanan'ny talehan-tsekoly sisy olona tafiditra miaraka amin'ny ao ihany no tantanan'ny sekoly rehetrarehetra midira moa zany fa teo amin'ny rafiny ara-bolona dia ireo zavatra anankitelo ireo natafatra hamatsoahana zavatra anankiray tsara dia mivoaka le fify na le anaran'le fify aza moa zany raha maheno fotsiny tsika hoe fify dia ohatrany hoe ary famina sady zany amin'ny zavatra tsy nety rehetrarehetra teo aloha ny aiza ho aiza misy azy manerana Madagasikara raha eo amin'ny sekoly EPP zany dia efa misy daholo ny EPP rehetra zay miisa 26 777 sekoly EPP eo anivon'ny CEG kosa dia efa misy daholo koa CEG zay miisa 2847 CEG eo anivon'ny lycée zay kosa moa zany mbola eo an-dalana zany ametrahana an'izay ny maina zany mbola tsy tafapetraka ny lycée zay zany mikasika ny fify. Ahafahana hoe hitady Paul makasika an'izay hoe fify izay afapetraka tokoa hoe ho ahafahana ny anivon'ireny sekolim-panjakana ireny ny fify teo aloha tsy nify na mety nahitana olana ny hoe fisiany kolikoly ao anatin'izany fify izany eo ihany koa ny fanodidinam-bola sy ny sisa mety manao izy ankehitriny. Mikasika izay fanontaniana izay hoe efa fify mipetraka ve zany tena fa manao ny asany tokoa raha vadika le fanontaniana marina tokoa zay ny nengan'ny fify mantsy araka le nazavaiko teo dia nisy olana tokoa tao aloha dia nilana an'izay olan'izay nametra anazy raha mitentsika hoe tena fatafapetraka araka ny eritreretana anazy hoe fify dia sarotra lasa miboka tena amin'ny ministera raha hiteny hoe iny fa misy apahany efa tena mihodina raha tsy ilana azy dia misy kosa faritra mbola ahitana olana amin'ny fametrahana ny fify satria maro moa ny antony mahatonga an'izay natonga le sy tafapetraka araka ny tokony ilana azy eo ny tsy fahafantaran'ny ny fondron'olona eny fotony fondron'olona eny fotony hoe tokony hiditra fify izy satria fify io dia manainga ny olona rehetrarehetra eny fotony hiditra amin'ny fikambanana tsy manavaka mihitsy zany fa na fikambanana io na olo-tsotra dia afaka miditra ao anatin'ny fify akoatran'ny ray aman-dreny mpianatra izay tsy maintsy ao anatiny ny mpianatra efa ao anatiny mpampianatra efa ao anatiny dia manainga olona ka ilay fanapariana an'izay hevitra izay mbola tsy mipaka tsara ny vondron'olona fotony dia izay mahatonga le fify hoe misy le fify fa mbola tsy eritreretana hoe tena vondron'olona eny fotony marina mpikambanao ka zay zany zavatra misy amin'izao fotoana izao. Misaotrapetraka ny fify moa zany dia farimponezaka fampandrosoana ny fampianarana eny fotony araka ny resahan'ny Chef Paul teo dia taloha niditra tao anatin'ilay hoe fafy taloha be moa hoe coopérative an-tsekoly dia lasa fram dia ny fify zany amin'izao ny tena misy décret ny fram zany tsy misy décret na fram
raha hitantsika miresaka zao tsika amin'ny ministère fampianarana dia tsy miteny hoe mpampianatra farany fa mpampianatra ENF na enseignant non fonctionnaire ireo fefy ireo ihany nefany no mitondra azy. Ny fefy dia ao le ray aman-dreny izay tena manana ny zanaka-mianatra ao fa anaovana ihany koa nefany antsoavo, fanasana ho an'ireo izay olona manodidina tsara sitrapo manampy an'ilay fefy le ray aman-dreny eo, zany hoe mitatra kokoa zany an'ilay fefy. Misy ao fikambanana tsotra, misy ao lefa miasa taloha be dia manao asa soa an'ilay tanindrazana izy amin'ny sekoly midirana. Ny fefy dia ny rafitra ny fefy misy anankitelo. Misy an'ilay hoe rafitra hoe assemblée générale, ny fihaonabe. Ny fihaonabe io ny anapahana ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny sekoly, satria ny sekoly dia samy manana ny olany avy, tsy misy olana itovizana fa misy samy manana ny hoe izao kosany. Dia ao koa misy an'ilay atao hoe bromaharitra. Ny bromaharitra dia misy ny talenjekoly no atao hoe sekretera mpanantanteraka. Ny tale ihany no tena mahalala hoe zao zavatra atao, anjaran'ny tale zany no mandray an'ireo olana sy zavatra mitenenin'ny olona mahakasika ny sekoliny ao am-pianarana, mety fahaizany zana. Misy hoe misy sekoly EPP ny resaka kaja tena manahirana n'izany ireo dia izay mahatonga an'ireny tapahana anatin'ny fefy ny resaka fampianarana akajy amin'ny ora fanampiny na vakiteny ohatr'izany. Ny anankiray farany dia ilay atao hoe organe de contrôle na ilay mpanara-maso, zany hoe tapahana ao anaty fivoriam-be amin'ny alalan'ilay tetikasa fanekena an-tsekoly na ny TESI ilay olana ao vahana dia mipetraka ao lasa drafitrasa ilay izy contaction dia aiza daholo ny zavatra anaovana an'io dia rehefa tapak'izay dia tapahan'ireo fivoriam-be ireo dia manatanteraka zany ilay bromaharitra tao. Bromaharitra misy an'ny tale, misy amin'ny filohan'ny fefy izay fidina ara-demokratika fa tsy hoe ministera no manendry an'ilay filohan'ny fefy fa zareo mahita hoe ty olona ty kosany afaka hitarika ilay fefy. Ary ny anankiray farany moa zany dia ny trésorier ilay mpitamboly. Ka raha nisy asan'ny fanekena zany teo dia tokony tanterahan'ilay bromaharitra ary ny mpanara-maso dia reto le misy mo commissaire au compte sy ny ihany. Fa ny anankiray izay hoe efa any anatin'ilay tondro-dalàna momba ny fefy unika moa zany irazana izy iraisana satria raha fampiasana fefy teo hoe ny lycée mbola tsy tonga ao anatin'ilay izy dia misy koa zany ny hoe tokony eo koa zany le hoe taberina ndraikitra. Misy taberina ndraikitra ty resahantsika ty hoe tena tanteraka marina ve zany ny zavatra mifanekena, nanao ny asa marina ve tale, nanao ny asa ve ireo fefy ireo dia iny ilay ataonay hoe audit communautaire. Raha ndray ohatra fotsiny mety mbola ho resahantsika fa kesekola rehefa aveo dia tonga le kesekola dia reto ny fanarahana fa ho atao amin'ny kesekola io tena zay ny nanaovana azy tao an-tsekoly sa tsy zay. Dia le vahoaka ponina ao anatin'ilay sekoly ilay fefy ao no manara-maso sy manatanteraka ao, zany hoe ny fefy zany dia natao rafitra ifampifehezana eo anivon'ny sekoly dia raha manaraka tsara ny lojika ny fifandraisana anatin'ilay fefy ino zay fa mandroso le fampianarana ary misy sekoly tena fa betsaka nefa mba misy iny zany mahatonga ny fefy zay. Ianatra izay no fanazavana ministera ny fanabeazam-pirenena itotekotsisika amin'Andriamatoa Donatien-Mpialafo anivondrin'ny fikambanana fefy avy any Amorondava zany no nosafidiana irahity amin'anaty ny fanarana androany. Nanazava ny eto anivon'ny ministera tompon'andraikitra momba an'izay fampianarana izay ny hoe fisian'ny fefy ny zava-dehibe amin'ny antom-pisiny manahoana tokoa ny zava-misy any atoerana ambafloa ny vondrin'ny fikambanana fefy anato. Voalohany teninay aloha dia misaotra menahary dia raha tsy sitrapony dia tsy tanteraka zao zavatra tsika mianakavy
zo satria ihany koa indrindrindrindra zay tokony andraiky fanjakana io sary mifanakasa-pirenena izy mirahalahy mianaka sekretarito ary tsy vita mitotovy miarahaba miarahaba mialy skoly ihany koa indrindrindrindra fa mbola miarahaba tenanay a indrindra fa ireo mivoaka manakasina miaraka antsika am'izao fotoana zao. Ny mahafify filoha ny vondrony fify zany no resaky fitenena mety petraka efa tany hoe tahaky ny ahoana zany aveko foana fa tsy ndriky hoe le fify zany dia faremonezaka ho fampanosoana ny fanabeazany fo. Raha ny marina dia service public ny fanabeazana tsy azo lavina aloha zay affaire fa raha mahita raha mahalala fa tena iranatsina ny manotarea tena mikrosofahana ny fanabeazam-pirenena eto ary raha sanatry ny vava zany ka tsy ahitatsika vahaolana hainy mafarasitratsy o le firenentsika etika fa tsy fantatro zay voazany zava-misy zay ny ana ministera mahita zavatra hafa samy hafa mihitsy isan'ny ministera fa miresaka ny ministera za moa any foto no miresaky zava-misy zany any azo resatanana za zava-resaka ny tanjony fifia dia raha malala fa voalohany fanalala tataka raiky ny faharoa dia hoe fanemonezaka zany fandraisana anjara fampanosoana fanabeazana tsara zay zany tena tanjony zany zay ny zavatra tsikatry dia misy leso akoatriny zavatra hafa zany leso le hita structure rafitra zay fampanabeazana fa qualité cadeau fanabeazana gestion fitatana fanabeazana rindrinamana ny programmation tsapanaina fotony zany ny tanjotsika nefa zany satria tsisy firenena amposo zany fa sanatry ny vavaka tsika hoe sanatry ny vavaka dia hoe goragora mba mialana ny fitenenana hoe tena tsy zarazara le fanabeazana dia hoe mahatonga zany ataotsika hoe éducation pousse raha fa sady fanabeazana le no am'le maha exéducare antiteny hoe fanaberesaka éducation dia hoe mipaka tena mahay zany le zanakasika mivoaka am'sekoly zay no zany arina ny aina ataotsika hoe fa baccalauréat izy ina zany haina fa afaka baccalauréat ina ny satria minamtony mahatonga atsika mandefa zanatsika hianatra hanao fahalalana zany hoe miainga misy mahay zany a tonga ho fahalalana hanao ina zany zanatsika afaka baccalauréat nisy zanamolo tsy fantako hoe any amin'izay matoa misy na koina atao any matoa zany nisy a profitoaka tena mialatsika fa tena ilana fona matoa ne nisy ny atao hoe tsy fiteny so zany atao hoe maître frappe ataotsika hoe enseignement fonctionnaire neige zany dia zany eny mazava ho azy fa nisy zavatra tranga atao leso hoe structure voalohany reto fa mbola misy azaka atao tare sekoly ary tena otonoko misy ka satria faritra misy ane zany an'olona any amelabezy any behantsy fotiazy enarana ary ny ankizy bebe zava-misy zany zavakaresako zany ny mpanabe izy fa tokon'olona zany satria tiampiala zany lavitra be ny an'beresetsyobe dia zany lefa lesy koa zany raha mety kaoany natao sy tonga am'zay etsika raha tsitsika resaka aloha ty a makasitraka le za tsy koa tsy manoitsy an'le fanatahaky sy ny fitondram-panjakana izy natao ministera raha mikasika zay mety amin'ny franc fa raha za manokana tsy raisina ampiasa-panjakana amiko dia zao olona anankiray nahazo fanabeaza niofana école normale niveau 1, niveau 2, niveau supérieur, niveau médian,
Repression. Fafandikana lapamorenana ny fampiasana kasary bebe satria zany atao hoe mpianatra franka manaraka tsika rehetra izy vaoka manakasina piasa privé amidina fiasampanjakana azo sikeritsikretina izy dia tahaka anana zany a tsy mivoka tamin'ny taokoana ny fitondra fiarakodia fantany mitondra fiaramanidina zay fa mba misy a ary tsy atsika lavina zany nanahoananahoana tsara fa nisy am'tetotsika hoe dedikasa dia lesco tena baila mihitsy aloha resitana satria mba miresaka koa zany zahay any satria fanjakana ny fahazoako koa zany tsy le président fotsiny ihany na ny gouvernement fotsiny ihany na ny institution zay misy fotsiny ihany fa isan'izay mivoaka manakasy tsy ho azo atao kilabao fa miteny zany atsika eto hoe io zavatra ivelonareo mamiratsy io hoe tsy tonga tsy mipakany amin'le vahoaka kory dia mitondràna moa nanangaran'io fitositondrana tamin'ny taona 2016 fifty nafinaritra izy ka raha olana zao misy raha zay resahana raha matontokona ny raitsy fanabeazam-pirenena zay zany resahana iresaka tsy économisme anatofoa afahako mosore voalohany zao trano centrale vita rondalo central trano misatosiko tsy atsika lavana zany nanahoananahoana izy tsy akina ny tapany bao tsy atsika lavana zany teneko zany nanahoananahoana izy tsy misy cantine scolaire ao menabe tokoa dia tsara fantatsika tsisy cantine scolaire tokony andraiky mpandrabiazam-pirenena zany manaky azo atao tsara mihitsy zany manakina zay teneko zay raha olana diso dia olana lehibe ary zao ary misy an'izay nanaovanay asisika ahitaka hoe lasa ny olana e ny tanytsifoly omona centre ary ny olana mihitsy eo aza tona manakisany any hoe daoaka sary fantsapy eny efa nanao izy kaiky any zay tsy fantaka izy ary mototina am'izay mana institution juridique atsika ary mety eto amilatana eto zany tiaminy koa zany ny plan avy amin'ny topographie fa nanahoana ny nahatonga an'ireo olona avy avy mety ao anatin'le totantsiko iverinay fanangananay amin'ny scolaire hanaovanay fampilena io satria amin'ny fifizay a zany hoe zay tsy ravarapitana narenaveny raha toetsy hoe asan'ny fanjakana io fa hanampy zany zahay aiza toerana nanaovana azy raha totantsiko ndray no nan'olona tsotra ny aminy didia eo ny anolenanay vinikazo asaina fidiry safanarana izareo samidy ovina zanakay manondraka ny ambolena zanakazo misy etra be dehibe misy fanabiaza no manatany fa ambolena vinikazo fanenakaka hoe andola pipiniera zany zay hanabiaza ny any ankizy zakazy zany zay jiretao ny éducation mantsy rahafatsy raha ny fanzavanao ve zany tsy manao ny asa ny ministera ny fanabeazam-pirenena tsy amiditra hoe tsy manao ny asa izy manao izy efa misy zavatra moa misy zavatra taratra misy lasitra hita fa hoe mipakany ve izy dia ny zavatra banga zany ataontsika zany zavatra hita moa tsy atao fanabeazam-pirenena ihany zay any fotony resaka suivi évaluation anaovanay haitaky mihitsy io zara tena manteny rehetra zany any amena matera teny mbola misy ve l'inspecteur d'enseignement primaire zay azo tokony andraiky tsy ny fanabeazam-pirenena mbola misy ve zay satria resaka fanabeazam-pirenena sary fa sampana rehetra tahaka nireny satria zao moa eto zany fanabeaza atsara katao hoe fanabeaza no resaka eto atao hoana keny anatsarana an'io alio tsy tsaratsara fotsiny an'izao raha tsy misy zavatra tsy maintsy atao tsy hoe tony atao tsy maintsy atao ary diso fotoana tsika raha ohatra mbola orina zao tenenantsika zao ny ampiaranazy Wanajinatu donation andraikitra marika zany tena hoe fampandehanana ny fanabeazana ny fanjakana fotsiny ve tokony hoe atreanjana misa izay ihany koa no tokony ho ametraka an'izay potany voalohany mihitsy afakatsika zay hoe service public fanabeazana service d'État fa zahay raha mandeha mpianatra kosa tsy miravoravo-tana
fa dia hoe fanjakana lay zany dia le hoe tsy hoe gouvernement fa fotsiny ihany na hoe présidence fotsiny ihany na hoe institution zay misy fotsiny ihany fa le vahoaka manakasina ao anatin'izay tsy atao kilabao moa ka zany hoe zany hoe matonga hoe fanabeazana tsara kalitao ifaromonan'ny olo-pirenena anatin'izay ray matetika soteny masomanano fanabeazana no fahazoako azy mpanabe ny biaza ray matetika ary tsy azavana Ya, ho an'ny fiasanam-pirenena ny matetika zazako andriamatoa andriamorany anarizao ina tena andraikitra ny fiasanam-pirenena ahafahantsika hoe mampandeha koa izany fanabeazana izany. Misotranao na manararaka nametraka ny fanontaniana ary miarahaba ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera, miarahaba ihany koa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny FEFI ary miarahabantsika mpanarika sy vahoaka mpanaraka n'ity fifanankalozana sy ADF ity. Marina tokoa fa mandray anjara ny firaisanom-pirenena malagasy zany avy amin'ny alalan'ny tetikasa sport. Izay raha alavaina moa dia hoe suivi citoyen par les organisations de la société civile, de la transparence et de la redevabilité de l'éducation. Zany hoe fanjoriana ny fangararahana sy ny tamberin'andraikitra momba ny fanabeazana izay ataony olo-pirenena amin'ny alalan'ireo fikambanana firaisanom-pirenena malagasy eny fotony. Izay foto-kevitra izay dia efa mitery sady hoe tokony mandray anjara ny ankolafy kely rehetra amin'ny fanatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara. Ary ombakomanana ilay hoe rehefa miresaka tsika hoe fanjakana, rehefa miresaka tsika hoe tolotra, dia io fanjakana io ao anatin'io tsika olo-pirenena, ao anatin'io tsika vahoaka. Isika zany marina fa tompon'andraikitra voalohany ireo zay mitarika ny fitondrana, zay omentsika zany ataoko hoe fahefana amin'ny alalan'ilay fifidianana mba hitarika ny firenena amin'ny politika mpanjakana isan-karazany ka manana rafitra eo anivon'ny ministera. Tompon'andraikitra voalohany izy mba service public sy na fanomezana tolotra, nefany manana anjara amin'io ihany koa isika zany vahoaka isika olo-pirenena amin'izay lafy ny fanatsarana ny kalitao ny fanabeazana izay. Ary isorako manokana aloha ny eo anivon'ny ministerany fanabeazam-pirenena izay nanakevitra nametraka amin'ilay faharingonezaka fampandrosoana ny fanabeazana eny fotony io satria sehatra anankiray io tena ahafahany mpiantsehatra tsirairay avy ny andrina ny olo-pirenena eny fotony mandray anjara ao anatin'ilay fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Ao anatin'ny fandraisana anjara io ilay fanazavana atao hoe fiaraha-mieritreritra ny zavatra tokony atao hanatsara ny zava-misy eny fotony, miara-midinika ny olana, miaraka mandrafitra drafitra ary mifanampy amin'ny fanatanterahana n'ilay drafitra. Fa no manarakaraka an'izay ao anatin'io koa nefa izay isan'ny ngeda indrindra ny ataoko hoe fahafanam-potobona ny entomanana, fitadiavana miaraka ny entomanana satria fantatsika aloha ny zava-misy amin'izao fotoana izao mbola tsy ampy ny entomanana izay atokany fitondram-panjakana amin'ilay fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Mbola tsy mahatratsika amin'ilay fenitra izay takina hoe tokony izao isan-jato roapolo isan-jato ny teti-bolam-panjakana farafaha-kely ny atokana ho an'ny fanabeazana ohatra. Mbola somary tsy mahatratra an'izay tsika ahoana ny fomba hanatrarantsika an'izay. Ary ilay teti-bolantsika mpamekapobe ihany koa mbola iva dia iva. Zany hoe rehefa zaraina amin'ilay ministera samihafa io dia tena mbola ambany dia ambany satria tsika ngeto zao fotoana izao isan'ilay firenena faefatra any amin'ny mahantra indrindra teti-bolantsika zany azo lazaina hoe ambany dia ambany. Dia mbola tsy mahatratra roapolo isan-jato n'izay teti-bola izay nefany no atokana amin'ny fanabeazana dia mazava ho azy tsy ampy io. Mila farimona zany zay le farimgonezaka ahafahana mitady tetika, ahafahana mitady entomanana iaraha manatsara n'ilay fanabeazana zay andraiky ny olo-pirenena ny fanjakana isan-karazany. Fa manarakaraka an'izay ny fanaraha-maso ny fanatanterahana an'ireo sy ny fampiasana n'ilay andetako hoe entomanana efa kely ny fotony. Zay mahatsara n'ilay fomba fiasa mantsy. Rehefa maro ny maso mijery
sarosarotra ny mampiasa ny zavatra eo an-tanana any amin'ny tsy tokony ho izy. Ary zay fisokafan'izay isan'ny tetikady tsara ao anatin'ity fefi zany la faharoa ty zany hitako hoe paikady tsara faharoa sady miara-misalana amin'ny fifarambonana sy fitadiavana vahaolana, miara-misalahy ihany koa aty amin'ny fanjoina ny fanatanterahana. Raha ny fanadihadiana nataony tetikasa skoly zao teo anivon'ny sekoly enina amby roapolo sy telonjato, izay 3 sy 300 amin'io ny EPP ary 3 ny CEG, dia raha ny kalitao fanabeazana ny fotony dia any 5 isanjato ny fefy na sekolina diadiana dia mbola tena tsy afapo amin'ny fotodrafitrasa, tena mbola ambany dia ambany zany kalitao ny fotodrafitrasa. 5 isanjato mahery koa netoko hoe tsy afapo amin'ireo fitaovana enty mpampianatra amin'ilay fanabeazana ao anivon'ireo sekolireo. Mbola maro koa zany any amin'ny 7 isanjato no milaza hoe ny mpampianatra eo anivon'ny sekoly tsy miteneniko le kalitao hoe mahay ve le mpampianatra hoe mpampianatra frama sy mivoaka avy any amin'le sampam-piampianarana voatokana, fa mbola 7 isanjato lasaka kely andeha ataoko hoe mbola sy tonga amin'ny fampianarana, mbola misy absentéisme zany farafahakeliny 5 andro isam-bolana. Zany hoe mety efa karatsiratsy ny kalitao ny fahaiza-manao manome tolotra amin'ny fanabeazana, fa mbola le ataoko hoe miantony maro samihafa dia mbola tsy ampy koa ny fotoana hoentiny tena manatanteraka nanome tolotra fanabeazana zany. Ao anatin'izay zany tokony iaraha-misalahy amin'le fanatsarana ny kalitao ny fanabeazana, satria ireo mitabatabatra araka ny teny talenta eo no manome an'ilay hoe tsara kalitao ny fanabeazana azo ny zanatsika any amin'ny sekoly frère azy. Ary zay zavatra izay no antony zany hitondrantsika fanakalozan-kevitra mba ahafahana zany manome apo ho azon'ireo vahoaka rehetrarehetra eto Madagasikara hoe inona ny tokony handraikitsika frère azy hatrany amin'ny ministera foibe mety hatrany amin'ny folo republika mihitsy amin'ilay resaka hoe ahoana ny fomba hanomezana telom-bola bebe kokoa ny fanabeazana sy ny gouvernement ray manontolo, ary hatrany amin'ilay olona isan-tsokajiny anivon'ny fokotana mba hanatsara ny kalitao ny fanabeazana io. Satria marina le fiteneny hoe raha tsy mihatsara ny kalitao ny fanabeazana antsika na inona hoezaka ao ataontsika any amin'ny sehatra maro isan-karazany tsy azo antenaina nisy fampandrosoana eto Madagasikara, ary tsy azo antenaina nisy vokatry ny fampandrosoana eto Madagasikara. Vokatry ny fampandrosoana mantsy mazava ho azy dia tokony hoe natsara ny fiainantsika ho firenena malagasy. Ary io mahatonga antsika mitady vahaolana. Ahoana ny ahafahantsika manatsara an'izay hoe mba tsy andeha toka hoe mba tsy ho ratsony ny fanabeazana ny fotony ka na ohatra hoe zay olana anankiray zay hoe le 7 isanjato na sekoly misy mpampianatra somary tsy tonga foanareo zany ahoana ny hanatsarantsika an'izay, inona ny fanapahan-kevitra raisina tokony ety amin'ny ministera ambony, inona ny fanapahan-kevitra raisina eny anivon'ny sekoly frère azy ahafahana manatsara an'izay hitadiavam-bahaolana zany. Ny farany angambany eo amin'ny resaka fotodrafitrasa io dia isan'ny ngeda be moa zany isan'ny sosokevitra anay aty amin'ny firaisan'ny pirenena malagasy foana ny fanapahariana ny fanatanterahana azy. Efa fanadiadiana maro teto Madagasikara milaza fa rehefa mileny fotony no manatanteraka avy hatrany na mena entomanana avy hatrany manatanteraka amin'ireo fotodrafitrasa ny fotony mifanaraka amin'ny zava-misy ny fotony dia moramora kokoa azy mampaharitra n'ilay fotodrafitrasa. Zany hoe pérennisation, maintenance ny kolokolo amin'ilay fotodrafitrasa. Isan'ny zavatra lehibe zany sosokevitra hoe ahoana ny ahafahana mampitombo an'izay entomanan'izay amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa mba ho tantanana ny vatana eny fotony ihany koa io, na amin'ny alalan'ny commune na amin'ny alalan'ny fivondrona ny fanabeazana ny fefizana, mba hitatra kokoa arakaraka ny traikefananantsika zany ny andraikitra mihinan'ilay olona eny fotony, fa tsy mijanona intsontsika amin'le misy vola ao tanterahana dia tanterahana avy aty amin'ny fanjakana foibe ny fanaovana an'ireo marché public mitolotra ny asa ny fanatanterahana ny asa isan-karazany, fa mba omena anjara bebe kokoa zany ilay fotony. Mino aho fa mety amin'ny vola anankiray arivo ampiasaintsika raha ohatra ka tanterahana amin'ilay fomba hoe avy aty amin'ny foibe avy hatrany manatanteraka azy mety
fotodrafitrasa anankiray no tanteraka amin'izay fa raha afira kokoa ilay tompona andraikitra ny fotony izay manana anjara ilay izy mety miakatra roa na telo ilay fotodrafitrasa tokony tanteraka dia mba samy mahazo daholo zany ny akamaroan'ny olona dia tsy sisa misosokevitra iny sady izay misoratra. Ya, Paparevitrany angamba ny avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mahakasika izay fanamariana rehetra izay. Misaotra ny monsieur Donatien, président FEFI any Melabe, izay hoe fitiavan'ny fanabeazana dia navita kilometatra maromaro izy tongeto zany misaotra koa aminareo fanasana. Misaotra ny monsieur le président ny sikory ihany koa tongan'izay atao hoe sosokevitra avy amin'izy mirahalahy fanontaniana ary atao hoe fanatsarana. Misy teny anankiray teo izay tena atao mahavelom-bolanay aty amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia hoe fanjakana dia ireo mpitantana sy ireo vahoaka amasy no filazana masy tena raha vahoaka manakasa. Vahoaka manakasa. Zany raha misy zavatra natao zany raha misy ny mpitondra dia vahoaka aloha zany nanapa-kevitra reto mitondra. Ny zava-mpitondra zany mametraka ny tetikasa sy ny tetikazy entina mpanosoa. Fa ny fanatanterahana izay resahana tsosokevitra taty amin'ny sportia tamin'ny sportia dia hoe miaraka manao, miaraka daholo zay ngamba le tamberina andraikitra teo satria ho anahy dia manana isy andraikitra apetraka amiko dia tsy maintsy misy tamberina andraikitra takinako amin'ny mahatareny ny fanabeazana fototra sy ny ankizy madinika anahy. Amin'ny FEFI maha-président FEFI dia misy tamberina andraikitra. Amin'ny olom-pirenena société civile misy tamberina andraikitra amin'ny fanaraha-maso. Ary izahay eo amin'ny ministeran'ny fanabeazana dia tena nanokatra mihitsy ny sekoly satria fampianarana ho an'ny resahako teo dia ny mpampianatra sy ny mpianatra ao anatin'ilay lakilasy izy aloha. Tsika moa zany zao efa tsy mijanona lakilasy intsony fa efa misy zao ao ministeran'ny fanabeazam-pirenena hoe misy efa ankizy zao fa mianatra tsy ao anatin'ny lakilasy zany fa tsotra'ilay teo izay kena le ana teo tsy mbola misy rindrina tsy misy aina fa eny ambodikely mianatra izay fantatra izay rehetrarehetra zany dia kena fa misy ary kena fa misy fa nefany tsy afaka tonga dia ohatran'ny bokytsika efa pejy eto dia tonga dia mivadika pejy indray mandeha miaraka fa ilay fiarahantsika metana izay no nametrahana an'ilay FEFI hoe ny FEFI malala ny olana eny fotony ary ny sekoly araka ny resahako teo dia samy manana ny olana misy azy. Raha tsy teny ohatra hoe ny mpampianatra tsy tonga mihitsy zany manana andraikitra amin'izany ny tany-tsekoly, manana andraikitra amin'izany ny ray aman-dreny fa maninona ny zanakay tsy mianatra mihitsy afaka miteny ny FEFI, manana andraikitra amin'izany sefisisikopo tsy hiary amin'ny rahamantoministra na andriamatompon'om-pirenena handray andraikitra amin'izany fa samy mandray andraikitra amin'ny zaza tonga azy. Zay ny nisy hitondrany voalohany ateo hoe mbola misy ve l'inspecteur de l'enseignement primaire tena mbola misy eo président, misy eo amin'ny 6 eo izy fa zareo reo eo moa zany itsika ty zay moa nisy an'ilay fomba fitenenana Sononga fa nanao an'iny tany Anolontany tany fahagola-tany hoe raha nambonika firenena ianao izy izy dia ny fanabeazana mpiteo fa afaka roapolo taona dia potika io firenena eo fa aza mampiasa fitaovam-piadina. Dia itsika nefa tsy ambopoka tsika zay le ino moa ty le angovo heritsaina heripo rehetrarehetra satria itsika rehetrarehetra sy samy mahita fa ataotsika hiezaka hivoatra zany ao anatin'ilay fanabeazana satria raha vao misy ankizy anankiray fotsiny eny amin'ny sekoly na miakana na tsy miakana dia efa ho avy Madagasikara iny zany. Vao misy teraka dia efa ho avy Madagasikara iny zany zava iny ankizy iny. Ka l'inspecteur de l'enseignement primaire teo mbola misy ary zareo reo manao an'ilay fiketrihana an'ilay fanatsarana an'ilay journée pédagogique mba tsy ho lasa fotsiny le mpampianatra mamotsy fivoriana fa rehefa miverina vany tsy misy fiantraikany ao anatin'ilay fampianarana. Zay le tamberina andraikitry ny mpampianatra. Ny mpampianatra tompona andraikitra voalohany hoe tsy noty, tsy milaza inona ny le hoe nahazo 20/20 le zazy
nahazo disovay zany ho antsika no laza fotsiny any vita dô fa le zavatra kolokoloana tao amin'le zaza tao hoe tena raha niala tao amin'ny T1 izy niakatra D2 vita marina be mamaky an'ireny teny reto dia vita be manisan'ireny teny reto zay zany taberina zay fa tsy le mpampianatra tsy avelantsika rereny le mpampianatra izay misy le conseiller pédagogique izay misy le sekozaby ary mifandrindrana ny fomba fiazy ny fiarah-miasa an'ireo dia hitantsika teo namany fa tamin'ny farany décembre teo nivoaka ny atao hoe loi d'orientation sur le système éducatif à Madagascar io ndray zany miaingana raha ohatra ka nefa taloha miainana iny dia misy fanatsarana voalaza ao anatin'io daholo zany ny fomba firindrana fiarah-miasa ao anatin'ilay izy dia manentana antsika rehetrarehetra moa zany ifanometana ao anatin'izay fampifanatsarana fanabeazana izay misy ihany koa teo hoe momba ny tompon-tany-tsekoly ity moa zany mandeha amin'ny aina aman-jery samihafa ity ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena zany efa nandray andraikitra amin'io dia ho antsika aloha zany efa eo ny sisikosiny diray efa malala an'izay hoe manatona zay manana olana fa ny fanaovana fanoratana ny tany zany efa misy fiarah-miasa amin'ny ministeran'ny aménagement amin'ny fananana an'ilay tany raha misy maka ny tany iny koa zany tokony ho fantatra ho fampiresahana amin'ny ana satria io zavatra io tatoato tsy hoe vozao moa zany nareo zao resaka an'izany fa zay dia nanokana ny lycée Joël Sylvain tany Fatimé telopolo taona ny lycée io tsy hoe miaraka tany voalohany io sekoly io dia fito tany zay ny tany n'ilay lycée amin'izao menomenona le ray aman-dreny hoe 3 hectara sisa tsy zahay avany Dego na zahay reto Tananarivo mihitsy ny adiaka an'le tany ao amin'ny manodidina ny Joël Sylvain fa le fety manodidina ao dia tokony hoe misy fiarahana mandray andraikitra zany ao anatin'ilay fiarovana ny tany-tsekolintsika satria tsika rehefa misy manao zavatra kosa efa tsy mitentsika dia tonga dia rehefa lasa vokatra be le tsy fanarahan-dalàna dia avy atao zay moa efa nifanarahantsika teo fa natao fanjakana dia mpitondra sy ireo vahoaka manakasa dia misy an'izay zany ao monsieur Donatien afaka miaontsika moa rehefa viditera misy dossier manokana aminao rehefa avy eo momba an'izay tany-tsekoly izay satria ny fotoana ty mety momba ny any afaka miresaka be da be tsika ao anatin'izay momba ny resany monsieur le SE teo hoe amio mihitsy aloha le fitantanana fotony raha hitantsika ny resaka kisekoly tany aloha tany mianaran'izy io tany amin'ny 4 tany dia natao hoe subvention aux écoles ary ny fanampiany an-tsekoly izay marina dia marina ny tenin'ny tokony andraikitra tao amin'ny skoly tao hoe nitsika 20 isan-jato amin'ny fanabeazana raha ty Afrika tsika le 20 isan-jato azo atao hoe misy len'olona 20 isan-jato fa nitsika aloha zany fa mividy tsy mitovy amin'izay an'izay dia izay ny olana fa izahay aty amin'ny fanabeazana koa izay tokony andraikitra te mba hanetana atsika aty amin'ny fiarahamonimpirenena andao mba hiarakana be an'le olona mba tena anao hetra ara-dalàna satria tsindriketratsika dia manodidina teo amin'ny 5 ka hatramin'ny 1 isan-jato eo fony dia lasa voasoratra ilay vola amin'ny loi de finance teti-bola fa rehefa voasoratra ny teti-bola izy tokony misy vola koa zany miditra ny vola miditra moa avaisa fa amin'ny hetratsika ihany nefa tsy manao mazeny gouvernement tana présidence hoe ty tonga dia misy vola ray gony anaovana ty anyty fa zavatra miodina amintsika eo dia lapitsiny amin'ireo namana tena mahay ara-toekarena moa mahita an'izay fa izahay zany aty dia mahita an'izay ny faharoa raha jerentsika dia misy ny atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy zao efa miditra ao anatin'izay misy ny texte ho an'ireny commune ireny raha ny commune zao dia les PP sy ny collège
dia tokony misy zavatra irahany asa amin'ny commune. Misy commune manao, misy commune kosa nefa akaiky ny fanadinana farantaona CEPE na BBC dia miaraka vary le ankizy mandritry n'ilay efa manao izy akasitrahana fa mbola akairezana koa izy satria ny fampianarana sy ny fanabeazana dia misy ao anatin'ny taona ray zany amin'ny taona iny zany dia mba misy zavatra atao ho an'ny lycée dia ny région zany zavatra misy texte zany amintsika miteny zao zany ny ministère ny fanabeazam-pirenena izay isorana zareo ao ministèren'ny intérieur et de décentralisation izay niantso ary nanao laharam-pahamehana ny resaka fanabeazana hoe ahoana ny fitsinjaram-pahefana ifotony inona tena tadiavinareo aty amin'ny fanabeazana. Raha ty amin'ny fanabeazana zao dia efa nanao décentralisation ary meka exemple repotona ndraikitra ohatra hoe resaka kesekola zao resantsika io kesekola io dia tonga dia mandeha avy hatrany tsy makaiza io fa miara en finance les sora-bola dia manao an'ilay traitement dia mino zany le teneniny engagement liquidation mandatement makany amin'ny sekoly misy soratra amin'ny sekoly le vola talo hoe mbola mandalo draine mandalo sisiko efa le draine sy sisiko dia manjatona le vola tsy fantatro hoe lasa sa tsy lasa fa izao ny vola tonga dia misoratra ary isoranay amin'ny ministère ny finance fa nanaka ny sekoly ianareo tonga dia hitao zany hoe efa voaray paye io vola io. Taloha zahay tsy mahavoaka mihitsy zany hoe ahoana ny situation ny sekoly manontany ianao any misy prestataire moa manao an'ireo misy microfinance taloha ny microfinance tonga dia mitenenay tsy mahazo alalana amin'io ianareo satria compte privé ary marina le izy tsy misoratra amin'ny direction anay le compte fa aminareo ana tsy afaka iteny zay misy hoe donation mba meonay le ana raha tsy niteny amin'ny tale ny tale nefany 26 777 école zany hitantsika tsara fa sarotsarika mampiakatra ny vokatra ny takitra amin'izany ao anatin'le izy na dia samy manao ary le izy dia efa mandeha ny foto zany kesekola efa tonga aloha izy fa mbola tsy maintsy mitanjona raha miasa antsika fanjakana dia nipotona sy ireo vahoaka manakasina dia hoe azo dia kesekola ahoana ny fampiasana azy tena le zavatra mifanekena marina ve ny ampiasana azy sa mbola misy zavatra hafa fa ny transfert zany moa nilazana azy dia direct. Misy cantine scolaire teo hoe cantine scolaire mbola tsy mahazo mila be tena marina mbola tsy mahazo mila be ao anatin'le izy ary tonendresana teo moa ny volam-panjakana moa zany tsy hoe izy teny daholo tsika rehetrarehetra dia tonga dia andao tsika tonga dia atao daholo miaraka fa mba misy any zany mena lahara-pahamena dia io moa any efa andresana draine sy ny sisiko hoe ny androisy anosiko zany any le tena misy ankizy any zay tsy milaza koa hoe misy tsisy ankizy sahirana ny faritra hafa fa hoe ny tena keresiany tamo zany no anary ny UNICEF moa zany mamoaka foana hoe reto n'olo ankizy mety anana atao faritra menamena sy orange mihitsy dia iny faritra tapany atsimo tsy nanana iny zany zao no misy cantine scolaire fa na izany zany rehefa nisy ny député avy any aminareo avany efa resaka taranamatonizy dia efa nanapitana azy zay izy efa mijery an'le izy hoe ahoana izy no ana dia misy any fanadihadiana kely atao koa le izy ao anatin'izay dia ny cantine scolaire koa resahana aminareo taloha cantine scolaire ny vady evidinao ao ministère central vady 10 taona dia rehefa avy eo 10 taona io paparitaka makany amin'ilay EPP mahazo azy dia inona zavatra nitranga tamin'ny covid vary midy ao anaty magasin ny ankizy tsy mianatra ka nefa le magasin tsy dia tena hoe fantatritsika ny antsika mbola tsy dia tena cantine mitovy amin'ny any ivelany hoe tena ao daholo ny condition any rehetrarehetra fa bobogolo ny tsaramaso bobogolo ny vary dia inona zavatra natao zay moa roapolo sy roa arivo ny zavatra natao voalohany izy dia mangofotra ny taranao milaza fa toro dia vary 10 taona toro dia vary 100 kilao
nefa misy olona nona eo, misy olona nefa ireo tsy azo hoanina satria ny ministeran'ny santé akalefa any le vary dia milaza izy fa tsy azo hoanina ntsony io, supposina amin'izany le zanantsika ao anatin'izy. Dia ny zavatra misy zany zao tonga dia mandeha ohatry ny kesy école ihany koa ny cantine scolaire dia nareo fefy manao azy. Ny fefy manao mijery hoe aiza ny tokony avitan'ity izay miaraka amin'ilay structure hoe comité de gestion approvisionnement fournisseur zay miaraka amin'ny commune zay. Nareo moa mbola tsy manana cantine dia tsy mbola mahafantatra an'izay fa zareo Androisy Anosy eto Antananarivo efa mahafantatra an'izay. Dia efa misy olona ao zany olona avy any amin'ny na ben'ny tanàna sy tena ben'ny tanàna chef Zapo Cisco ary anareo président fefino ao anatiny. Ary napetraka niaraka tamin'ny finance dia izao araka le tenenin'ny monsieur Tape raha misy zavatra anankiray vidina tia mba eny fotony izy mba moramora kokoa le hoe arivo. Tsy mitovy le arivo miala taty ambony taty marina izay satria le arivo miala taty mbola misy frais-na transport sy logistique sy ny karazany ary mbola hoe tonga ve iny ohatran'le vary taloha zao raha miala zato kilao même izy tonga an'ilay chef Zapo izy le pitalakany io vao le pitalakana le vary zato kilao dia 570 kilao sisany tonga le pita mbola mila trotrona ray amin'ny lamosiny io dia farany le vary zato kilao 520 kilao tonga eny dia lasa tsy tonga any amin'ilay ankizy dia tsika tonga le zavatra tonga dia tonga any amin'ny ankizy ihany tokony hojerentsika. Dia izay cantine scolaire zay koa zany ny ray aman-dreny ao no miaraka amin'le CGAF aty, ireo CGAF ireo manao fotsiny. Dia ny zavatra fipetranapetraka tao dia izao hoe tokony tovy amin'ny vidiny zavatra vidiny eny an-tsena ilay sakafo vidiny. Iny izay satria ianareo ray aman-dreny eny misy tatsay, misy mpamokatra, mba misy vola koa zany miditra amin'ny ekonomia manodidina an'ilay sekoly ahafahana mampianatra an'le zaza. Fa nalay tatay ambony taty olona anankiray ihany mety manao an'iny fa iry any ambany ery zany le ao anatin'izay mihitsy io zavatra io moa zany dia tsotsika fa tamin'ny herintaona io nanomboka aloha. Dia efa manao étude indray zany hoe inona mahatsara n'inona, inona mahatsara n'inona. Tsika tsy hoe manao zavatra anankiray dia anatin'ny herintaona dia tonga dia efa tonga lavatra fa ikisy école io teneniko anareo fa tamin'ny 4 arivo zany hatramin'izao tsika mbola mahita fa tsy ampy ikisy école. Tsy ampy. Na dia efa manao ary ny fitondrana nanomboka tamin'ny 20 arivo zao teneniko anareo 2 miliara nikisy école. Dia 13 miliara nampiakarina 13 miliara ho an'ny EPP sy ny CEG. Rehefa avy eo izy 2 arivo niakatra 70 miliara. Dia tsika miteny zao zany 50 miliara nikisy école. Fa ny école koa nefa ny antsika dia mitombo. Io moa zany izay anaovana antsoavy ihany satria ao anatin'ny ministère fanabeazam-pirenena misy an'ilay direction planification de l'éducation. Tokony manaraka matony desana zany hoe misy telo mpivoarana le izy, misy sekoly tsangana ankizy 4 ny eo. Dia amin'ny herintaona io sekoly io mihidy satria le ankizy 4 efa tsy mety miala ve le ankizy satsy fantatra. Misy fepetra ny fananganana an'le sekoly dia amin'izay zany tsika rehefa mba manangana sekoly dia miala le resahan'ny monsieur Donatien teo hoe privé moa lazanao azy teo hoe mpampianatra tsisy privé ampidirina fanjakana. Iny moa mety mbola resaka lava be izy fa ho an'ny mpampianatra frama moa zany zao raha tena marina dia mbola misy ny mpampianatra frama efa nanao 7 taona 10 taona efa midina moa zany zareo. Fa raha mpampianatra frama neuvième vague zao izy ho anaovan'ny fanjakana fizarana contrat izay tarihana ramatoministra eraky ny faritra io amin'ity taona ity zao 503 sy iray alina ny mpampianatra ny raisina. Ny mpampianatra ny raisina fa ao anatin'io dia misy an'ireo le olona efa nisehatra teny zay le mpampianatra frama taloha. Dia misy le olona nivoaka tamin'ny INFP le mianatra mpampianatra makany primaire ary misy reo mivoaka tamin'ny école normale supérieure. Ary ny zavatra tena nanamarika ny fandraisana mpampianatra tamin'ity dia mena tombon-dany satria miaino le fitondram-panjakana. Miaina mpampianatra tsy nahazo fiofanana ve na mpianatra ny zanakay
zanaka roa mianatra any anana. Ny mpampianatra ny raisina tany ity dia mila tombo tany raha manana an'le CAE, certificat d'aptitude pédagogique, CAE sy CAP. Ireo manao CAE CAP reo dia tena olona manao fifaninana ohatrany manala baka reny reo olona reo. Dia reo olona reo misy atao hoe épreuve pratique tena tsaraina le olo. Zany tsika zany efa miaraka mampiakatra an'ilay letan'ny fanabeazana. Raha ohatra zany am'izao an'izao mitohy ny ezaka ataon'ny fitondrana eo amin'ny efatrano eo zao mpampianatra frama ary zay efa nitenenina hoe tsy tokony mampiditra mpampianatra frama ntsony aloha. Mpampianatra frama moa tena lany retraretra dia mba ireo olona ireo ny ezaka atao no omena ho ny fiofanana le olona. Tsy satria mitsika tsisy nilaza amitsika mihitsy koa hoe ny aty ivelany raha mampiditra an'le ray alina dia tonga dia efa nisy olona mpampianatra ray alina nitsofo anatin'le système nefany tsy mety olona tsy nampianatra raha mety olona mpiasana zao. Zany hoe natonga io koa mety ana satria nisy any fandraisana mpampianatra fa le olona tena misehatra olona izy tsy voaray fa ny olona vanivelany dia mitohana foana fa rehefa nametraky tsika hoe asiopabe maso ataovany zao izy ny tena nandray. Dia zay no fanangamba sisan'le ny oazavay koa ngamba mety le resaka kesy école teo any le tsy fahafiana teo ny fitondram-panjakana tsy mijanona amin'izao fa manao fanjakana hoe amin'ilay resahako teo. Ohatra hoe ny lycée koa zao raha resahana dia lycée zany zao tsy nazo an'izany caisse de jour 15 mihitsy zany lycée zany. Fa zao ny lycée nanomboka tamin'ny 2021 5 milliards nanomboany zao 8 milliards. Ary fantarina hoe izy amin'ireo lycée reo satria ny lycée mba tokony hampianatra mba hisy laboratoire mba tsy fampianarana eny amin'ny tableau fotsiny dia sarina roplanina nakainy nataon'le ramose dia sarina lolo ny famakian'ny ankizy azy. Zavatr'ohatr'izay zany le izy dia reny manana laboratoire physique maths an'ireny misy fijerenana ireny ary ny resaka teknôlôjia satria mivoatra foana zany ny fampianarana dia manaraka an'ireny moa izay afaka manaraka satria raha iteny teknôlôjia tsika be amena be zao mety misy faritra mbola tsisy jiro akory ary raha misy jiro ary misy faritra tsy mahazo réseau. Za zao miteny anareo fa mifaritra ambodratriny misy eto tsara ny Airtel dia eto Telma eto Orange mialatsiny amin'ny anao teny zareo dia zany zany no anona ka ho anay zany ny amaranako azy ho anay ministera dia tsara ny fahamezan-tany ary zay ary mbola miteny anareo miantso manao antsavanareo satria ireo avy any ivelany IPTF mamekisy école zao anatin'le PAE projet d'appui à l'enseignement de base. Tepiusanjato raha ohatra ary azato ny caisse économenan'le sekoly fitopolo vita amin'ny fanjakana dia telopolo fenon'io tetika azy io. Ho an'ny collège zao nareo any mety maheno an'izany hoe fonds commun de l'éducation fitambaran'ireo mpamatsy vola ireo ny collège koa dia efa mba mahazo any amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany. Itsika eto zany tokony hanao ezaka amin'ilay fanabeazana fandoavan-ketra ihany koa tsika dia miakatra ny fitantanana atao mazava satria tsy mijanona ty amin'ny ministera fanabeazana ihany fitantanana fa arclé sara teo misy fitantanana maromaro vita be ao anatin'izy mba tena hiantraika any amin'ny mpianatra satria raha hampandrosan'le firenentsika dia ny any amin'ny fanabeazana ihany tsy maintsy fotorana ka isorako an'ny zareo atao société civile ianareo ray aman-dren'ny mpianatra ary zay moa zany ho tsaroko amin'ity androany ity dia hoe ny fanjakana dia mitondra sy ireo vahoaka mamasy manakasina dia mifanampitsika rehetrarehetra ao anatin'izay dia misaotra betsaka tsy ny lavalava le izy fa raha ny tiana moa dia ny zava-biby. Akasitrana ihany koa ianao andriamatoa Andriaminamina Jery tany fanabeazana fototra sy ny fibeazana ny zaza-madinika eo anivony ministera ny fanabeazam-pirenena. Iroso avy hatrany isika ny fanontaniana ho antsika rehetra manatrika etona zany. Fampanambatsika rehetra fanontaniana voalohany dia hoe raha araka anareo eny aloha inona ny hevitra hanampiana ny zaza-beazana alala kokoa hoe inona ny ataonao aorianan'ny lycée satria zavatra efa voadrikantsika teo. Dia fanontaniana faharoa
inona no sakana tsy ametrahana ifotony an'izay resaka suivi évaluation izay ahafahana manaraka ny kalitao sy hanatsarana an'izay kalitao izay satria hotsika teo hoe sarotra be ny apakatra tasitra amin'ilay fitoto-fitonjato sy arivo sy roa alina sekoly. Ny activité ana sososorotaiza dia anisan'ny activité principale hoe fanabeazana amin'ny fomba hafa na éducation autrement zareo anatiny zany entrepreneuriat développement personnel leadership manindra moa zay no safidy an'izay activité hoe fanabeazana amin'ny fomba hafa satria efa raha manano hoe le fanabeazana eto amintsika aloha zany raha hatramin'izao aloha efa raha manano tsy hijalana amin'izay ka zay indrindra no mahatonga antsika miteny an'izay zavatra izay tena anisan'ny mpiatsehatra tamina programme anankiray fanatsarana fanabeazana teto Madagasikara. Izany programme toy AGEMAD, amélioration de la gestion de l'éducation Madagascar. Zany resaka io anisan'ny tety EPP amanjatony any amin'ny zonay pénétrable. Tena hoe même sur 700 familles de zone fa zany zao tontolo tiako tenena dia mbola tia anindra hoe io suivi évaluation araka lazaina teo io tena olana tsy ampy zavatra io satria io mpampianatra lazaina fa mpampianatra fonctionnaire mampianatra amin'ny EPP io ka tsy tonga any raha 40 heures izy hoe dia lundi au vendredi sy mampianatra any zaraha misy roandro izy tonga any aiza mpampianatra tsy avy marary sy ny sisa misy azay tsy ampy zany le fanabeazana le suivi évaluation ka za zany mba tiako raha mba manoatra le ministre raha iny daholo rehetrarehetra omeo numéro an'le ministre tonga dia miantso mihitsy le olona ny fotony hoe raha mato ministre misy an'izao aty satria raha ohatra fotsiny zao raha EPP any ambanivohitra ampiakatra any am'zapo zapo misy an'izao nefa ampianatra ato hoe dia ampiakatra any am'Cisco dia mandeha ko dia telefony inona ty zany atao lao zany satria ilao olona lasitra ray fa tonga dia omeo numéro an'le tompona andraikitra avaty ambony tonga dia hita tsara au courant ohatran'ny ainareo aby zay ministra tiako tenen'izay zay anisan'ny vahoana no faharoa ovay mihitsy le système la éducation satria après baka le olona tsy hay hoe anao iny dia zay mahatonga anay nareo midoraka antsika anangana fikambanana hitondra fanabeazana hafa mihitsy satria le kizy rehefa afaka baka dia tezaina hoe ndala tabiasa fa tsy nitezaina amin'le kolotsaina hoe mamorona asa sy ny sisa sy ny sisa dia zay zany tiako teneny après système suivi évaluation omeo numéro an'le tompona andraikitra dia fahatelo farana ho anareo tompona andraikitra na any efatra anaty amin'ny foibe aza tia birao loatra io resaka fanabeazana io mila terrain 80% io sur terrain dia hitanareo tsara hoe tena mizay ve izy mandehana terrain nareo 80% fotoanareo atokanana terrain. Concernant toujours de éducation, si d'ailleurs fampianarana mahakasika an'ilay suivi évaluation fantanina roa moa zany mahakasika an'izay hoe raha toa zay ka nanao suivi évaluation mitaraina ny fotsiny hoe zao situation anay dia ny any amin'ny ambony zany mametraka an'ilay hoe vahaolana kanefa zany tonga makany amin'ilay olona mpitantana vy ilay vahaolana samy manao ny asany zany tsika tsirairay dia raha tonga nametraka stratégie tonga nakany amin'ilay olona fotony ve le stratégie dia fanontaniana zany hoe inona le sakana ihany koa misy moyen de communication manahirana ve manao izy raha tonga hanao an'ilay suivi évaluation dia fanontaniana faharoa manaraka hoe par rapport amin'ilay budget mahakasika amin'ny fampianarana isika moa zany manana budget manokana mahakasika amin'ny fampianarana dia manana budget ihany koa mahakasika ny zavatra rehetra ny éducation isan'ny base ny fampandrosoana multifactoriel koa izy io tsy voatery hoe ny prestataire irery ihany sy ny misitraka an'ilay fampianarana fa le hoe zany raha mahakasika an'ilay éducation 10% an'ny budget amin'ny fanjakana zany makany amin'io fampianarana io priorité ho antsika be le izy inona zany ny tena olana mahakasika an'ilay fampianarana raha hoe budget manokana amresahantsika tsy afaka be isika mampiakatra an'io vola io ho amin'ny fampianarana sotra aloha. Eny ary ny roso rehetra ny famalina izay fantanina izay avy ohatrantsika mandray ny fantanina telo manaraka.
Ia, misaotra ny CSI misy teo, CCI, ny Taiza, ny CCS, nametraka le fanontaniana le resaka suivi évaluation moa tena nataitra zareo fa ngatsy atao le suivi évaluation. Zany tena nanao fa misy ny suivi évaluation. Ary misy ny structure ranon-tsisy sy ny draine rehetrarehetra dia manana coach. Ao anatin'ny direction isaky ny Cisco, ohatra izay zao manao resaka école, la cantine scolaire, préscolaire, dia misy ny atao hoe coach, le technicianina mihitsy ny coachian'le izy. Misy zany le coach. Za tsy miterety momba na hatramin'ny farany le izy, fa metraka miroso makany amin'ilay fanatsarantsika ao anatin'ilay izy. Ny fametrahana système d'information, zany système d'information intégré zany zany fanaovana suivi évaluation haingany kokoa, dia efa mametraka an'izany fa eo moa le olanatsika ny Cisco rehetrarehetra zay mbola ifanekena. Ifanekena fa hoe mbola misy ariterenina teo tsy ampy, mbola misy tsy manana fitaovana, misy ny tsy tafiditra ao anatin'ilay anina, misy ny matetika asa hoe prodigie. Io prodigie io dia izay no atao io zany hoe efa lasa lavitra be ny ekipa ao anatin'ilay prodigie, fa fametrahana an'ilay suivi évaluation mihitsy ny tena ho ataon'io le tamerina andraikitra ohatran'ilay hoe mpampianatra tsy tonga teo. Saka betsaka na fitenena ny amin'ny fefy zany tena fantako dia tarifiko fefy le famarinan'ilay hoe suivi évaluation. Tsy tiantilo asitsika resaka intsony le suivi évaluation zay tokony ataon'ny MEN, ataon'ny Cisco, ataon'ny ZAC iny fotony eny, fa taritina amin'ny fefy. I fefy io raha io tanteraka zany dia io sehatra voalohany isin'izany suivi évaluation iny fotony. Ny olona iny fotony no mena sehatra anara-maso antsika mpanarahana ho tanterahana. Misy anankiray eo zay mitondra titre mihitsy hoe audit communautaire ao anatin'izany fefy zany. Rehefa tonga ny assemblée générale zany manana zo mihitsy ianao zay mivory eo ka nanatrika hatrany voalohany mametra-panontaniana fa nakaiza dia vola mifanarahantsika tamin'izao, ny lalina tamin'izao dia tsy misoratra eo. Misy suivi ankoatran'izay ve fa zay zany dia ao anatin'ny fefy ka zay takiana amintsika ao anatin'izy. Misy suivi évaluation koa zay hiditra vaovao zay angamba ny eo amin'ny société civile ny amakavary amelabelaka azy lahandalina kokoa, fa zay mijanona amin'ny fefy fotsiny. Dia zay zany mahatsara ny fefy hoe tokony tanteraka ara-dalàna izy io fa any meny ny suivi évaluation voalohany ankoatran'izay ataon'ny fanjakana. Omena legislativa ny tetezascola. Ny fanampiana ny fanazavana moa zany. Ny tondrako azy voalohany fisaorana amin'ny zareo ministera satria tsy moko aminareo fa nitarika faisan'olom-pirenena malagasy no anatin'etsika roy dia te hiara-iasa ny fametrahana mandarara sy fanakafisakifitra amin'ny sehatra maro isan-karazany, amin'ny ministera maro isan-karazany zany, amin'ny ministeran'ny fahasalamana, ny filatanam-bola, ny fananatany isan-karazany ny miarana amin'ny salama. Fa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany aloha hatreto ny tena nanaika hanao fifanampiarah-miasa mivantana amin'ny fikambanana faisan'olom-pirenena hoe vono zay ny ara-iasa aminareo amin'ny fanatsarana, ny fangararahana, ny ady mikolikoly sy ny tamerina ndraiky eo anifindray ministera. Zay dia fisokafana lehibe sy fahasahina lehibe zany raha be ohatra amin'ireo fikambanana sy ministera hafa. Zay fahazotoana sy fahavonana hampiseho ny fomba fiasa mangarara zay marina fa mbola betsaka ny sehatra tokony matsaraina fa ny fahavonana na le volonté aloha zany efa misy eo anifiny ministera. Ary eo ihany koa le hoe fahaizana le toko hoe fahazona miaina. Raha izao adihevitra ataontsika zao no atao matetika amin'ny ministera maro tena le toko hoe procédure be ny akanan'le tokony ambaikitra zay fanakalo hevitra. Indraindray rehefa tena eo amin'le fotoanakana fehadiana hevitra mihitsy zay tsy tonga le tokony andraikitra.
satria tsy nahazo valalana onona tsy nafaka ny telo na ohatr'izay zay efa hitanao ihany koa zany le dingana tiana iatsara ny fanakanosakevitra sy amin'ny fametrahana ny fomba fiasa mangarahara ary tsy menatra amin'ny zavatra atao satria misy fanatsarana tiana hoentina ao anatin'le izy. Ny fahatelo manarakaraka kosa dia ao anatin'ilay fametrahana an'ilay politika, ao anatin'ilay fanatsarana no argumentation teo zao misy fanakanosana betsaka natao miaraka tamintsika fisapireneny malagasy tokony andraiky isakajikajiny raha izay manokana mahita an'ilay izy ao anatin'ilay hoe tokony miatsara ny fanabeazana eto rehefa taterahantsika iny lalàna fanatsarana ny arahana napaka sy ny arahana nametaka iny. Isan'ny zavatra manahirana matsy rehefa mametaka lalànantsika napakadina politika la hoe tsy faterantsika le izy na tsy faterahantsika le izy zao zao. Zay zao misy anilana tamin'ny plan sectoriel de l'éducation teo aloha be dia be ny zavatra tapahantsika atao ao anatin'izay ohatra le hoe ahoana ny ahafahana manatsara ny calendrier scolaire na le tianam-pampianarana. Rehefa be ohatra misalasala an'ilay tika ohatra tsy mety izy ty miendrika mandroso dia misalasala zany ao anatin'le izy. Izay rehetrarehetra eny tokony misy dingana fanapahan-kevitra rehefa raisina dia raisina rehefa tanterahana dia tanterahana. Tsy maintsy isy foana ny pitsikera sy ny kritika fa tokony mandroso amin'ilay fanapahan-kevitra iraisina sy fanatsarana iraisina zany ao anatin'izay. Ary zay misaotra satria isan'ny fanatsarana ao anatin'ilay tetikasa sport zao hoe fanatsarana an'io fanojoina eny fotony io. Ary marina le tetikasa sport zany suivi citoyen par les organisations de la société civile sy ny olona fotony mety zany manara-maso ny fanatanterahana ny kalitao parabiazana amin'ny nivon'ny sekoly. Ny fomba hafiasa ao anatin'ny tetikasa sport dia hoe tsy miimporte olona tsika. Tsy afaka mihitsy zany hoe olona avy aty Antananarivo na olona avy ao Toliara kory no manara-maso ny fomba fanatanterahana ny fanabeazana any amin'ny fokotany any amin'ny Toliara fahamotra rehefa tokony olona ao anatin'ilay commune no mijoro. Zay le hoe ny fanjakana dia le mpitonga sy ilay entiny aty amin'ny firehetra national fa amin'ny firehetra communal koa eo amin'ny firehetra fokotany. Zany hoe tsika olom-pirenena eo anatin'ilay faritra mihitsy ny mila mifampiresaka sy famijoro amin'ny fametrahana ny kalitao ny fanomezana tolotra ataon'ireo mpitondra izay metsika fitokisana ao atao anatina fifidianana anatanteraka ny politika. Isika mila mijoro fa tsy andehantsika hoe aiza ny olona avy any Antananarivo, aiza ny olona avy any Toliara, aiza ianao ao anatin'ny fokotany mijoro ianao. Raha hitanao hoe misy tsy fahatombana ny kalitao ny fanabeazana mijoro ianao. Zay le fitiavana fefy sehatra anankiray fa fisaorana mihitsy ny ministera ahafahana rehetrarehetra manome hevitra sy mitondra tsikera ary mandray anjara amin'ny fanatanterahana le tsikera. Iny tsy piako tsara zany satria tsy afaka miteny tsika hoe tsikera fotsiny dia rehefa misy andraikitra tokony tadifitsika ny fanatanterahana ny fanatsarana le tsikera dia alangalana ndray tsika fa anareo ny fanatanterahana iny. Fa io zany tena fiasana misalahy ary zay rehefa isam-pirenena malagasy zany amin'ny alalan'ny tetikasa sport dia miasa mba hanatanjona iasa eo amin'ny sekoly arivo eo eo. Amin'ny faritra anankifilo izy amin'izao fotoana zao dia Menabe ny faritra tsiko zany Mikoresana, Menabe tsy Varavavy, Fitofinany, Ambroy, Anosy, Atsimo Andrefana ary ny faritra Analamanga. Ary tsika fantatsika tsara fa faritra Analamanga lazaintsika hoe tena aty amin'ny foibe faritra Jerevanao na dia ny Antananarivo renivohitra mbola misy any ny Jesia mbola tsy tena manderaka tokony izy. Zany hoe mbola mipiresiny any amin'ny faritra hafa koa. Zany hoe misy fanatsarana tokony entina foana amin'ny faritra tsirairay avy. Dia io fandraisana raika ao anatin'io zany tena ilainy ny fanjoina io. Ary ny fanjoina zay zao nizarako amin'ny fanjoina natao teo avy any amin'ny olona fotony nameraname amin'ireny hoe ny aty aminay andeha ka ny mpampianatra aty amin'ny sekolinay misy banga 10 andro izy ao anatin'ny volana, misy banga 7 andro izy ao anatin'ny volana, misy tena tsy tonga akory izy na eo indray ary fa tena taralavy. Zany hoe misy fanabeazana ao zany fifanakalozana ny atao fifanakalozana voalohany io amin'ny sekoly amin'ny paikady fanaramaso anay zany ao anatin'ilay divisina dia hoe rehefa misy tranga hitanareo eny dia hifanakalozo hevitra eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny sekoly. Dia zay aho vao mandeha mitady eo anivon'ny zaro sy ny karazany dia mahita vahaolana ho azy eo an-toerana ny olona ny ankamaroany zany. Ary isan'ny
hita hoe fiatsarana tsara hitanao zany tsara zao fotoan'izao dia hitanao hoe andetoko hoe somary matahotra kely nefa tsy tokony tahotra mipetaka ireo tany an-tsekoly rehefa misy azy fanaramaso avy fotsiny zay tokony fiara-miasa mipetaka fa tsy tahotra dia le tahotra kosa nefa miteraka mpampianatra tsaratsara amin'ny fampandraisana anjarana ny olona amin'ny fomba fitantanana le entomanana ankisekoly se karazany teo rehefa mipetaka zany rehefa anaramaso ataon'ny olona efa hitanao sady fosivana hoe io fa manomboka manao takitra mametraka fisazy fampizarana ny pirenena ny fotony ilay mandraikitra ny fosekoly azy efa andraisandraiky zay raha mitombo zany sy misokatra foana ny fiara-miasa eo levineo ministera dia hita hoe tonga vokatra tsara ny fanabeazany fotony zay. Energia ny fantaniana azy amin'ny faharosa sy fahaizika men'izareo rehetrarehetra. Association Tia Zara moa dia miay ny ankizy latsaka ny 10 taona miresaka malnutrition sy ny fanabeazana fototra. Eo amin'ilay fanabeazana fototra moa tena tiako tsindrina kely ny hoe fototra. Ny fahitana ilay fanabeazana eto amin'izao eto amintsika amin'izao dia ohatrany hoe géant au pied d'argile. Ny fototra tsy ny tena maivana tanteraka borona kely dia mianjera tanteraka. Raha ohatran'ny any aminay zao zavatra tsapa sy hita dia isaky ny latsinainy moa tsena be. Dia rehefa latsinainy dia mahita mpampianatra ianao mivarotra frity. Ny antony dia tsotra be eo amin'ilay resaka motivation tsy ampy tsisy. Satria eo miady foana zahay amin'ny fotoana zao moa mba hiadivana. Andresena lahatra ny responsable ministera hoe ngamo tsisy azo atao re hiadivana amin'ilay fotoana zao mbola fotoana zao hiadivana ho an'ny taona manaraka sy izay mbola ho avy ny amin'ny resaka motivation ho an'ny mpampianatra. Mpampianatra be dia be manana motivation fa nefa izy olombelona amanjana dia tsy maintsy mitady asa hafa izy avelomana an'ireo. Resaka karama tena maivana. Tsika moa zany miresaka momba ny fampianarana fototra dia saika teny kely fotsiny hoe raha fahitantsika andavanandro zao raha ohatra hoe aka ohatra hoe nianatra tany amin'ny collège na lycée, raha ohatra hoe eo amin'ny aka ohatra zany za hoe resaka chimie ohatra, ny fahitantsika matetika dia resaka théorie le izy fa tokony mba ohatra hoe misy pratique. Dia ny tiako teneny hoe tokony mba misy ohatra hoe fotodrafitrasa ohatra hoe laboratoire na ohatr'izany. Dia eo konkoa ohatra hoe ny iarahantsika malala fa ny malagasy rehetrarehetra dia mahantra be dia be. Donc raha ohatra hoe misy be dia be ohatra olona te hianatra lasa tsy afaka mianatra izy satria imagine antsika ohatra hoe tsy manina izy na cahier iray na stylo. Dia eo zany mba eritreritry fotsiny tokony mba hoe misy fanampiana. Za tsy miteny hoe tsy manana fanampiana ny eo anivon'izay tokony anao izay fa asosokevitra fotsiny ilay. Idirakely ny FEFI efa elaela ihany no nitsangana ny ranofahinona azy teo efa tamin'ny 2015 nefa ny any amin'ny ray aman-dreny mpianatra mifotony framophone aloha fantatry zareo framophone fa mangataka zany zay hoe mety misakana be tsy ahafahan'ny ministera na ny mpanjakana tsy anaparitaka bebe kokoa ahafantaran'ny ray aman-dreny ny hoe misy an'izay FEFI zay ao anatin'ny sekoly anankiray izay ahafahany hoe raha misy kiana na hoe misy tatitra tiany atao dia afaka manao an'izay tatitra izay izy. Tokony ho voizin'ny mpanjakana mihitsy zany mba ahafantarana betsaka n'ilay FEFI. Dia fantaniana manaraka ihany koa hoe ny fikambanana ahoana ny fomba hidirana ao anatin'ilay FEFI. Misaotra tokoa. Makasitraka ireo rehetra nametraka izay fantaniana izay man'ny fantaniana angamba isika ty anoloana izany ao fipitiana ny izay fateny izay hometsika ny ao amin'ny FEFI. Siorana no fitenenana mikasika FEFI manokana zany dia manana théorie fonsoa rehetra zany izy
Zay aloha zany ilay raha ohatra hoe anandrareny. Fa valiko efa nytenina farana teo hoe ahoana tena farana izy. Entana isika rehetra dia moa zany hoe fanabeazana tsara kalitao ny fanomboanan'ny olom-pirenena rehetra zay soratreto. Fa itsika rehetra zany averiko foana ny fanjakana tsy présidence fotsiny na ny gouvernement na ny institution fotsiny fa ny vahoaka nanakasina rehetra. Tena manana zo ary entana amin'ny maha-président fifiana mihitsy no ametana antsika ary tsara mbo tonga itsika tsirairay aby zany fa itsika tsirairay na ny sampana tsirairay fikambanana tsirairay dia entana tokoa titra ho fifia ifanomonantsika zany efa nabeazam-pirenena. Tonga dia mitoeran'le fifia teo hoe dahiny aza fantaniana fakany tsy misy fakana ny eo amin'ny fanabeazam-pirenena ny amin'ny fanamparihany azy raha tonga dia zay ny hamarina azy fa eo amin'ny resaka ao anatiny mihitsy ohatsika ny ministera fanabeazam-pirenena efa misy tetikasa ahoana ny atongavan'ny voalohany indrindra ny atongavan'ny décret eny anivon'isan'ny sekoly satria zava-misy mantsy teo misy fotoana mio antaritra-tsekoly dia rehefa antanina momba fefy izy mihitsy tsy manao an'ilay fefy satria valiteny teo hoe zera tsy manana an'ilay décret akory dia tsy mampiaraka fefy izy. Ny ezaka voalohan'ny ministera zany zao dia anaparitaka an'izay texte zay manerana ny sekoly rehetrarehetra sy CPP. Dia ny asa faharoa miandry amin'ny ministera indray nefa avy eo dia efa misy moa zany efa atomboky ny scorny izy raha efa naheno radio any aman-drenareo zay mampafantatra sensibilisation ntsika amin'ny ainao aman-dreny mikasika ny fefy ataony zareo endrika tantara le izy fa reny zany mitohy amin'ny ministera ao anatin'le izy. Ny fotony ray ahoana moa zany ny ahafahana miditra ao fefy ny tsy idiranao fefy dia tsy mifahafantarany tsirairay an'le zoany fa mahazo miditra ao izy. Raha vao mahazo miditra ao izy loatra mivariny folo taona dia mahafakampiavana daholo. Ny fahalohana karaka zay eo amin'ilay resaka fanampiana ny sahirana isan'ny atosika koa zany hoe ahoana ny ahafahana manapaikady anivon'ny sekoly afaka andraisana an'io sahirana ka ao anatin'izay ilay olona manana fahasembanana. Raha ao anivon'ilay sekoly arivo rehetrarehetra iaraha iasana atao anatin'ny tetikasa skôly zao dia misy paikady ihany koa zany ahafahana manosika an'ilay fefy mba ametaka ao anatin'ilay programa anasa n'ilay tesi resarantsika teo hoe ahoana ny paikady ahafahantsika mametaka an'io. Dia izay zavatra zay hitanao hoe fahafanam-pikelikely ahafahana mametraka an'ilay fanatsarana zany. Merci lava dia lava ny ady-hevitra akasitrahana feno ianareo efatra miaramiaraka ny vanita ato anatin'izao ady-hevitra izao. Izao ihany koa isika rehetra nanatrika mivantana eo ihany koa isika rehetra any tokantrano manaraka izao fanarana izao raha tsy inona moa ny lohahevitry ny lobary andasy androany fanabeazana fototra tsara kalitao ny nazava-misy ankehitriny sy ny fanampy hatreny. Izay no tsika mamarana ny fandarana reto kilasy tokoravy. Makasitraka tsika rehetra veloma tokoa.